misy vavaka tena matanjaka igny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra tia andray toro lalana ianao tia andray toro hevitra ianao ny olona de mila zavatra eo amin'ny fiainana za mba mila ferovana ny zavatra nisy de zavatra natsikaiky anankiray zay zavatra tsapa sy ny anako teny andalana teny niaraka tamin'ny olona anankiray zay de somary nagaga ny zavatra nisy sy ny zavatra niseho nisy olona anankiray natahotra mafy de rehefa natahotra mafy olona anankiray de nantalily ny namako zay hoe afa manino ianao matahotra mafy de ozy izy manao hoe tena mpanao fanafody be olona anankiray zay manatrika ana io sy meo namako io ay de ahoana zany mpanao fanafody be de matahotra azy ianao tena izany mihitsy le namako zay nantany azy koa de tsy vavaka akory fa olona tsotra ihany de zao ny zavatra nisy de matahotra an'io zany ianao zany maboda ny lohanao tahaka an'io tena izany mihitsy tena maboda ny lohako tahaka ty zavatra zany zavatra zao am'izao fotoana zao e de ina ary tokony ataonao de ozy le namako tamin'ny fotoana io zao ny teneniko anao mangalahy ianao pilo kely anankiray de atao eny aposy fa tsy avoanao io somary mianta am'izay zavatra zay ary na izy koa raha sady niondrika nomeno ny teny an'le olona hoe sopelo kely anankiray any aposinao fa tsy maninona mihitsy io tsy mavoanao ny odiny olona io de avy eo mo lasa le olona de nanontany azy fa inona koa za mba resaka re ohatra mandehandeha fotsiny zany de izy manao hoe ny zavatra misy any am'izao fotoana zao hoe ny olona mila zavatra eo amin'ny tenany mitady ferovana izy fa ny ferovana tsy fantany zay fantatry ny olona de zao reny mpanao dokam-barotra amin'ny radio sy ny tele maro isan-karazany reny kanefa na de tsy vavaka aza de tsy hanao an'izany mihitsy zay lazaiko aminao mila ferovana tena tsara indrindra anao fa inona tsisy dikany zany pilokely zany fa mila ferovana fotsiny izy de hoy aho hoe tena maro zany fa lesona tsara azoko tsoa zany nakapoko any fa hoy aminao Jesosy tsara ferovana ho anao ray sy izo androany raha te hamakivaky ny fiainana ho sambatra ianao e